avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltrano ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltrano ny vaovao. Tsonkosomaso ny firaisamonim-pirenena sy ireo fikambanana samihafa ny teny mpitondra fanjakana sy ireo mpombazy manoloana ny fanelezana vaovao tsy marina sy ny fandresen-dahatra feno fitaka mikasika ny tetikasa bazy joliary. Tsy mamaly ny filambahoaka isa-paritra amin'ny politika ampitantanana napetraka ny fitondram-panjakana hoy ny mpanao politika manoloana ny fahadisoan'ny fitsinjaram-pahefana lazay ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Naritrady ny ray sasany fitokonana noho ny fahatapahany herinaratra teny Tanjombato alina nampiseho mamponina mitroatra azy ny teny an-toerana ka nandoro-kodiarana sy ny sakan-dalana. Teo am-pandoliana no nanaovandreo solitena ampianatra rakry NFP tao Mahajanga ny fitakiana amoahana azy ireo amin'ny fomba ofisialy sy andraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana amin'izao fotoana izao. Mpiasa mazovo Israeliana miisa 2 ao Washington ny kasa iroso amin'ny fifamfona amin'ny herinandro no maty voatifitra raha nivoaka ny tranom-bakoka jio Somalialina ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoan-datsoratra avy hatrany no ndeha nokafana ny fiarahana amin'ity ala ity. Tsy nikosomaso ny firaisamonim-pirenena sy ireo fikambanana samihafa raha ny teny sy nananatra mpitondra fanjakana sy ireo mpombazy amin'izao fotoana izao azafahana nalainga ny vahoaka malagasy ho izy ireo manoloana ny fanelezana vaovao tsy marina sy ny fandresen-dahatra feno fitaka sy lainga tsara lahatra ataon'ny mpomba ny tetikasa bazy toliara amin'izao fotoana izao matoan-datsoratra. Manoloana ny fitrandrana saina atao any Atsimon'Nosy nahitsy ny fomba firesaky ny firaisamonim-pirenena sy ireo fikambanana samihafa raha nampita hafatra mety efa amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiara-miasa aminy azafahana nalainga ny vahoaka malagasy ary aroviny zo ny aina amin'ny mpahamendrehana ao anaty fahalemana amin'ny lafiny rehetra. Io loha hevitra ny fanambarana navoakan'izy ireo manoloana ny fanelezana vaovao tsy marina sy ny fandresen-dahatra feno fitaka sy lainga tsara lahatra ataon'ireo mpomba ny tetikasa bazy toliara. Isan'ny loha hevitra lehibe ny voizina atao anatin'izany serasera izany hoy izy ireo ny fitaovana manokana misy eo amin'ny filoham-pirenena sy ny mponina ao toliary. Rehefa niresaka tamin'ny mponina indray any rajoelina tao maty rano mialohan'ny fidinan'ny fotony tany Ankilymalinika ny 17 ny volana Mey lasa teo nanambara fa ny governoran'ny faritra Atsimo andrefana sy ny prefet no tompon'andraikitra tamin'ny fisamborana ireo olona nandray anjara tamin'ny tsy bahoaka fanoherana ny tetikasa bazy toliara ny faha-enina sy ny faha-17 ny volana Aprily fa izy tena ny manokana dia tsy nanome baiko mihitsy tamin'ny fampidirana amponja azy ireo. No mafisiny tamin'ny baiko fampitorana ireto farany avy any amponja izany fanambarana izany. Ny voiziny mafy ihany koa ny filazana fa tena mahomby tanteraka ny fampiresahan'ny filoha tamin'ireo mpitarika ny fanoherana ny tetikasa bazy toliara ao amin'ny zanadrika sy ao amin'ny fokon'olona voakasika ao toliara faharoa izay niova hevitra ka efa nanaiky io tetikasa io ankehitriny. Ny zava-misy marina izay voapirofo amin'ny oronam-peo sy ny sary samihafa hoy ity fanambarana ity dia tsy nivadika tamin'ny safidiny hatramin'izay ary nanamafy ny tsy faneken'ny tetikasa bazy toliara hatramin'ny farany ireo mpitarika rehetra izay niresaka tamin'ny filohan'ny rajoelina na ao amin'ny zanadrika na i kolonel fanapera ao amin'ny fima na ny ao amin'ny fikambanana mazoto. Manatanteraka didy amin'ny fiarovana ny fahasalamana sy ny zo fototry ny mpiray-tanindrazana voakasika izahay hoy izy ireo fa tsy faly mampatahotra ny vahoaka fotsiny ihany akory ary mampatsiahy ireo izay mamahana lainga sy mametaka vahoaka malagasy mikasika ny fetraka ny tetikasa bazy toliara fa izany dia midika ho fankatoavana tsy misy ambahamba ny fanaovana hosorina ireo toerana fitrandrahana sy ireo mponina voakasika
ho an'ny tombotsoan'ny orinasa amerikanina. No mamafisina izy ireo ihany koa fa tsy sasatry ny manampy maso sady manakena ny voka-pikaroana siantifika navoakan'ireo manampahaizana malagasy sy vahiny ny tompona andraikitra mikasika ny radioactivité ateraky ny fitrandrana fasimaitana ny monazita ny eo anivon'ny ministera ary tsy misalasala manaratsy ireo manampahaizana ireo ny fanakianana sy ny fanaratsiana azy ireo izay tsy mampiova ny fahamarinan'ny profy siantifika mazava nomeny momba ny vokadratsy rehetra izay ateraky ny tetikasa fitrandrana fasimaity sy monazita any amin'ny fokon'olona sy ny roa ivoary eo amin'ny distrikany Toliary voalohany sy faharoa indrindra ny fianaky ny radioactivité izay teradoza mahafato an'ny fahasalamam-bahoaka na hoela na hoaingana. Tsy ity tranga any atsemon'ny nosy ity ihany no ahitana tranga famitahana sy famahanana laingany vahoaka teto amin'ny firenena. Ny mpitondra izay fa nahazo anara-petaka mihitsy manoloana izany. Mila fanovana izany ary mila ezaka sy fanatsarana amin'ny fomba fiasa. Izay ny matoan-datsoratra mifandraika tamin'ny fanatanterahana ny filakevitra minisitra tany Toliary izay niona ny filohan'ny pirenena tamin'ireo mponina voakasiky ny tetikasa. Fa tsy manaiky ary mbola manamafy hatrany ny fanoherana ny tetikasa bazy Toliary ary ao ranobe ireo vahoaka ny antoerana amin'izao fotoana izao. Nateo aza ny fandalova ny Andra Joel tany antoerana tsy ampiova ny hevitra izy ireo amin'ny fanoherana ny tetikasa ny momba izay ireo fikambanana solitena mponina voakasika nandritra ny dinika atao Benetsy Omaly Entsora Soarymalala no mitatra ny antsy prian'izay. Manoloana ny resaka ny ninana helin'ireo mpomba ny fitondrana taorian'ny fandalovany Andra Joel tao Toliary farany teo. Mbola nanamafy ireo fikambanana mazoto sy ny vahoaka any amin'ireo toerana rehetra voakasiky ny fitrandrana fa tsy manaiky ary manohitra hatramin'ny farany ny fitrandrana bazy Toliary ao ranobe io izy ireo. Io no tsoki-hevitra nandritra ny fivorinana tao Benetsy Omaly. Fa zao nao vato andry manohitra voatsika farany ka raha ijoroako atandroany io amin'ny olo maro iabiaby etoy olo maro reto ninaniraky ahy ka hevitsy nandesiko tagna henany igny hevitsy maro atoy agny azaka laha ohatsy zao raka avao honangenky tsy raha hony mety olo ato reto iabiaby ary zao lehilahy mahalehilahy ahy zao tsy hivadika amin'ny teny natao lafa manohitsy aho manohitsy avao hatramin'ny farany na iza ary zao nilan'ny président de la république ifampiresaka aminy afasefasy. Mbola mangataka amin'ny filohan'ny pirenena trany izy ireo mba hijery manokana ireo etaeta ny vahoaka izay feheziny sy ny fidy azy fa tsy andany amin'ny orinasa vahiny izay tsy hitady afa-tsy ny tombotsoany fotsiny. Amin'izao raha jerenay tsy misy fandrosoana araka amin'ny fiainany taloha fa voamaika mihena ndagny vidindrano azy amin'izao enignarivo rano 20 raiky. Ino koa ary ilana eva volombelo amin'izay hagnankennanay amin'ny fitrandrany bazy Toliary eo. Resaky fandrosoa fiasa zay voalazanareo ny fiaignanay na beanay amin'ireo ray aman-dreny ireo ny taizananay tamin'igny alegna avao ny tiky raha ty hôpitaly lakilasy sazonay tavy any ireo laha tsy vintsiky trokay hoy ny fiteny hoe lanoana ankibony vezivezy ny fagnahy. No tsy pahiny ireo vahoaka ihany koa ny erisetra ny fanesinesy nataon'ny mpitandro filaminana azy ireo noho ny baiko avy amin'ireo tompony andraikitra ambony ao Toliary ka nampigatra sy nahavoatifitra ny avan'izy ireo. Isan'ny antony mampivaivay ny tsy faneken'ny vahoaka io fitrandrana io raha ny fanazavana trany. Avelantsika eo ny raharaha bazy Toliary fa miemitra ny fampiarana amin'ny fitsinjaram-pahefana tsy mamaly ny filambahoaka isa-paritra. Ny politika mpitantana napetraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana ho ny mpanao politika manoloana ny fahadisoan'ny fitsinjaram-pahefana lazainy mpitondra amin'izao fotoana izao famindra-toerana no ataon'ny mpitondra iriariany io fa tsy fanapariaham-pahefana raha ny fanohi-kevitry ny anetina mpanao politika hatrany tamin'ity androan'ity riana fitiavana. Miteraka fahasahiranana goavana arabola sy fandaniana ara-potoana amin'ny fikarakarana taratasy-panjakana ho an'ny any amin'ny faritra ny fivangongony fahefana aty amin'ny fanjakana Vohibe Antananarivo mampijalan'ireo olona avy any amin'ny faritra ny fanaovana pasipora aty andrenivohitra voatery miakatra aty Antananarivo izy ireo mikarakara izany ka mitombo ny fandaniam-bola noho ny alaviran-dalana miampy-saran-dalana sy sakafo ary hofatra amin'izany raha tsy manana havana ipetrahana izy ireo tsy maintsy voatery maka fiatoana amin'ny asa na congé andro maromaro ihany koa ireo olona avy amin'ny faritra raha mpiasa-panjakana na miasa amin'ny tsy miankina ho an'ity vehivavy iray any tsy ranana ny safidiny tsy aneo tare tonga ny karakara pasiport eny amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka anosy androany ity izao amandany hatramin'ny 10 metsy ariary izy tamin'ny fikarakarana ny fakana pasiport tafiditra tao anatin'izany ny saran-dalana ny sakafo eny an-dalana sy ny vola lany amin'ny fikarakarana ny taratasy
Mbola mihoatra lavitra ny teti-bolo indray zany raha miampy manofatrano any amin'ny hôtely ilay olona avy any amin'ny faritra. Tena manahirana aloha izy amin'ny dépense amin'ny voyage dia sakafonao andalana dia tongavanao aty. Raha ohatra zao miaraka amin'ny frère-ako tonga any Digo tonga aty miaraka amin'ny sakafoko eny andalana dia miaraka amin'ny sakafoko hatramin'izao dia nampiasa vola amin'ny 2,5 millions dia efa kelikely 6 avy jalanay avy ana faritra mihitsy hoe miakatra aty vao tena mahavita izy aingana fa raha ohatra zany any aminay tena mbola madignidigny ela izy vao vita satria tsy maintsy mandeha aty izy mandeha par avion avy eo verina any aminay zay mahatonga ny mahasarotra azy. Tranga iray mampibaribary ity fikarakarana passeport ity fa tsy misy ny fijeram-pahefana. Mivangongo aty amin'ny fanjakana Foibe Antananarivo avokoa ny fahefana rehetra. Atao izany koa ny fanagazany mpitondra ny fitantanana ny volam-panjakana, akasahirana rabola ny faritra sy ny distrika ary ny komina ny fotony. Ny politika mpitantanana piary ny mpitondra ankehitriny no diso lalana hoy ny mpandrindra ny cellule de crise Diovy Madagasikara. Ny 200 ny teti-bolam-panjakana ihany no tongena nivo ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana. Tsy mamaly ny etaeta sy ny filan'ny vahoaka ny fotony fitsinjaram-pahefana isehoseho ny mpitondra ankehitriny. Vao maika aza mampitombo ny olana sedray ny komina amin'izao fotoana no ny fitsabahan'ny fanjakana amin'ny fitakina ny volany etrasitrano. Tsy vita ny resaka ambony latabatra na fidinana ifotony fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy afa mitaky fanomezana fahefana feno ara-pitantanana sy arabola ho an'ny fotony. Vondrom-bahoaka paritra tokony hipetraka dia tsotra. Dia izay le hoe ny fahefana afindra dia tena afindra feno fa tsy apahany dia ohatr'izay koa ny fitantanana arabola. Raha isitsika ohatra hoe nristorona, raha isitsika ohatra hoe nihetra trano resahako teo na nihetra tany, raha isitsika ohatra reo ilay ressource hiafere rehetra ho an'ny vondrom-bahoaka paritra reo raha ireo no mandeha araka ny tokony izy dia tsy manana olana mihitsy zany ny fampandehanana ny tanàna. Misy asany azo ny tanàna atao misy asany tandrify ny fahefana nomena be ny tanàna azo ny tanterahany fa tsy tanteraka ilay satria manina tsy manana n'ilay moyen afahany manatanteraka n'ilay tetikasa eritreretiny atao izy. Any amin'ny tany mandroso vitany amin'ny komina na distrika tsirairay ny fikarakarana passeport fa tsy mila miakatra ny amin'ny faritany zany. Tokony apetraka isaky ny faritra ny fikarakarana ny passeport na fakana diplôma eto amintsika raha tena manana finiavana ampiatra ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny mpitondra hitsinjovana ny vahoaka. Mbola lavitra ny kitay anefa ny afra ny zava-misy iainana raha tsy miovy izao fitantanana mampidikizo ny firenena izao. Eo anatrihan'ny fahatapahan'ny herinaratra amin'ny sesesy amin'izao fotoan'izao naneo ny atezerany tamin'ny jirama sy ny fanjakana ny amponiny Tanjombato Maly Ariva noho ny fahatapahan-jiro tafahoatra. Nampiseho mamponina mitroatra azy ireo lasibatra rehefa nandoro kodiarana sy ny sakan-dalana ihany koa. Naharitra adiny iray sasany fitokonana vahoaka tezitra tanteraka no nanao Rodibe. Nampirehatra afo teo avoan-dalana Tojondrina Tahiry no mitaditra ny fanadihadiana. Nirihadrihatra ny fahatezeram-bahoaka niaraka tamin'ny afo mijoalajoala teo afovoan'arabe teny Tanjombato Maly Ariva noho ny fahatapahan'ny herinaratra zakan'izy ireo intsony ka nampitroatra. Tao anaty fahatezerana tanteraka nanehoany ny mponina ny asosorany noho ny afitsika ny fahatapahan-jiro. Maraina dia efa tapaka ny jiro amin'ny enina maraina amin'ny 7 hariva vao miverina ny jiro nanomboka omaly nefa mandritry ny 12 andro raha mifeno hoe nefa mampiasa tena daholo ny akamaroany eto. Niverina tamin'ny fomba mahery vaika ny fidinana an-dalambe rehefa nangingina tao aorian'ny volana Vitsimonja mba niantona kely. Kivy amin'ny fampanantenana sy ny fiaretana kely izay lasa fampandrina drisan'ny olona tsy mba hetsika ny mpanjifa. Teo Tanjombato fotsiny dia nitsinjara ho toko-telo ny firetana izay samy nahery vaika avokoa. Mba hoe adiny roa ihany ohatra satria ny aty miasa amin'ilay jiro dia hiasa amin'inona ary zany ireo olo ireo. Zandriko izao manao boky dia ahoana zany ilay zandriko manao boky eo tsy vita ny bokiny 4 andro izay inona iny nefa ilay boky raha fakapitsy. Tapaka nandritra ny adiny iray sasany ny lalana teny Tanjombato izay niteraka fitohanan'ny fiara. Tsy nisy afaka nandeha teo avokoa hatramin'ny moto fa toerin'ireo mpitokona hiverin-dalana tamin'ny fomba mahery vaika. Lasa fifandirana teo amin'ny mpampiasa lalana sy ny mponina indray izany avy eo. Nanaitra ny jirama sy ny fanjakana ireo mpampiasa lalana izay manentsika fotoana noho ity grevy ity. Ny tsy tokony isian'ny olana eo amin'ny lafin'ny herinaratra satria
mahatonga grevy manakorotana ny fiainana andavanandro izany. Tena taraiky eto abila maika mahody andorany fotsy zay fa tena taraiky nefa ny efa tamin'ny valo sasany zao efa amfiry zao tanao am'vana sivalatsaka fahatelo zao. Hitanao misy an'ity dorom-pone be tsy eto rery nge misy an'le izy fa betsaka tsy afaka zay waiza zany zay ndeo any zay dia ho may dia ho akary zay dia ho may. Nisy mpitandro ny filaminana tonga teny an-toerana fa tsy nanakany any olona ampitombo ny kodiarana ny dorana izany ary vao maika nandrangitra ireo olona hampiakapeo sy ampitombo ny kodiarana ny dorana ny nahitany ireo mpitandro ny filaminana ny saodisaody. Nanao antsoava amin'ny jiramasin'ny tompona andraikitra ny be ny tanàna ny Tanjombato androany mba tsy iverenany toy ny omaly intsony ny komina izay miafara amin'ny fampiasana groupe mba ahafahana mamita ny asa andavanandro ihany koa. Lasa voatery tsy maintsy mampiasa fitaovana hafa aloha mba ahafahana miasa izay hita hoe mavesatra dia mavesatra amin'ny komina ny mampiasa an'izay fitaovana toy ny groupe izay tena tsy zakany vahoaka intsony lasa nampiseho ny tsy fahafaliany ny vahoaka noho izay fatapahana zay izay angatahana amin'ny mpitondra sy ny mpitantana eo anivon'ny jirama mba olana. Ny jirama izay tsy andry ny araina ny andro amoahany indray ny lisitry ny fahatapahan-jiro manaraka asa rovina ihany vao tapotra ny fampanantenana fa mila miaritra kely. Olona mpitondra hatramin'izao ny fialokalofana amina effet d'annonce fa tsy misy ny asa fanatanterahana ka izao mbola miaina ao anaty aizan'izao ny vahoaka malagasy ho mpamakafaka politika androany. Ankoatra ny teti-bola nivoaka tamin'ny fanjakana tetika asa maro no nahazona famatsim-bola hamanty olana herinaratra ity saingy tsy hita taratra ny taditra mazava sy ny fampiarana feno. Ireo tetika asa rany fanazavahana tsiaro Rasoarivelo. Mahatratra 10 isan'andro ny fahatapany herinaratra amin'ny toerana maro eto Antananarivo sy ny manodidina ka manomboka mitroatra indray ny ponina. Intelo isan'andro rakely indrindra ny fahatapahana ary maharitra ora telo hatramin'ny 4 ny faharetany. Mbola mijana ho isan'ireo fampanantenana tsy tanteraka andrazoena araka izany hatreto ny fanafoanana ny delestazy ho ny mpamakafaka politika manoloana izao zava-misy izao. Tamin'ny taona 2024 raha tsy ahivy laza ny filoha fahofoana ny delestazy ao anatin'ny 4 hatramin'ny 9 volana. Tamin'ny taona 2024 indray nambarany fanomena marika ny ministra misanany angovo amany olana ao anatin'ny telo herinandro. Tamin'ny taona 2024 maro ireo tetikasa natao vahaolana vonjimaika sy ny fanoloana ny mpitantana ny jirama manany olana hatrany. Tsy hitany toy izay sy nivokany izao mbola miaina ao anatin'ny aizina izao ny vahoaka tapitrisany. Asa fanatanterahana no ilaina fa tsy effet d'annonce izay fialokalofan'ny mpitondra hoy ny mpanao politika. Ny mampanontany tena hoe inona raha izany ilay tena politika mpanjakana mazava tsara entina mahana ny olana fototra misy eto amin'ny firenena ka anisan'izany io jiro sy rano io ka ny zava-misy izany izao na ny vahaolana avy any amin'ny fanjakana na ilay vahaolana kely mba hitany tsirairay avy eny isambatan'olona eny arany dia samy misy olana daholo amin'izao fotoana izao. Dia eo indrindra izany mampanontany tena hoe manahoana ireo teknisianina marobe, teknisianina ara-ekonomika, ara-barotra, ara-tserasera, teknisianina sy ny injiniera rehetra mahakasika an'izay hoe resaka herinaratra izay ve aiza le fivoriana be nanaovana fidinany fotony teny ambomanambola hoe tsy misy miala eto raha tsy mahita vahaolana. Tsy haiko hoe niala tsokitsoko tany ve izany satria hatramin'izao aloha mbola tsy voavaly olana dia lasa ao anatin'izay effet d'annonce izay foana tsika hoe misy ny vahaolana maharitra, misy ny vahaolana vonjimaika nefa ny any tsy hitanao mihitsy hoe aiza ny vokatra ilay izy. Io ange tsy voatery manao annonce nareo annonce zao fa rehefa tsy tapaka fotsiny jiro ao anatin'ny fotoana maharitra dia tsapanay hoe miasa nareo. Lesika lehibe ihany koa ny tsy fisian'ny tatitra mangarahara avy amin'ireo tompon'andraikitra mahakasika ity olany herinaratra ity ohatra ny mpamakafaka politika. Aiza ny fampiasana ireo tetikasa nandanimbola ho amin'izany. Mila ampahafantarina ny vahoaka ny toy izany raha mahatoky ny politika mpitantana ny mpitondra raha ny fanazavana hatrany. Dia izay zavatra izay izany tokony tena mba himasoana izany ilay tena vahaolana amin'izay efa mandat eto mihitsy izao tsy fotoana fampanantenana fa fotoana ny bilan. Dia raha ny bilan mahakasika ny herinaratra aloha dia negatifa tanteraka na eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra. Dia io izany izao dia gaga indray tsika hoe efa tsika manambola ihany hoentina manao conseil des ministres etsy sy eroa délocalisena any daholo ministre sy ny délégation ray manontolo
raha ny volalany amin'ireny mba mety efa navitana mpanao solaire isaky ny hôpitaly ohatra na tsy fantatro satria natrany amin'ny hôpitaly eny tapaka jiro hoe taloha ny hôpitaly mba tsy tratra ny fisiny mangararary sy ny tatitra aloha zany zao efa lasa nazatra antsika tao anatin'izay mandat vitsivitsy zay hoe tsy maheno tatitra momba ninina zany tsika ny effet d'annonce ny amin'ny voalohany fotsiny anao zao tsika entina aminona afo fotsiny aveo rehefa mandeha le fotoana any tsy hitantsika akory hoe nakaiza le zavatra natao sady tsy hitanao mivaingana le izy hoe iny ara fa vita tokoa le asa no tsisy ihany koa zay tatitra zay any anaty tranonkalan'ireny ministera isatsokazan'ireny tsy dia ahitanao firy hoe inona marina le tena izy olana lehibe nampanantenany andrajoelina na ho foana amin'ity taona ity ny olany herinaratra izay saika nikitiana mihitsy ny tedi-bola ny fampianarana ho vonjy ranovaky amin'izany izay niteraka resabe tamin'ny taondasa inona no sakana tsy olana ara-teknika fotsiny fa olana ara-pitantanana sy paikady tsy ny firenena no mandroso tahaka ny ambety teny andrajoelina fa ny fantrana lalina ny anoanana ny fahatapanjiro sy ny rano no miazakazaka ho etra ny mpamakafaka politika dia izay ihany koa no entsika misendry vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadiadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fitakiny ireo mpianatra rakry NFP tao mahajanga izay miandry ny fandraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana amin'izao fotoan'izao aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa no anarahantsika ny antsiprian'izay izy no neninay tiany mihitsy miantsoantso ana Pisoa, le dité. Tena hoe isak'izay matsiaro. Pisoa. Tolory aneny amin'izay le iriny miaraka mizaraka do mbola misy fihenam-bidy amin'ny smartphone na ZTE A35 core 99 000 ariary monja izy amin'izao hatramin'ny 5 June sady miampy cadeau 2 giga isam-bolana afaka iantsoantsonony eny tsara mihitsiny. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho anofonofinao sy nitetik'asanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika nitetik'asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Ndao mamokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo ampiasao ireo fitotom-bary ainga piasa no azona vokatra tsara milina mavita amin'ny toto vary hatramin'ny 5 taona isan'ora azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mora. Inona no antony ampiasanao ny rasoir Bic 1 satria mateza. Fampiasako azy sanandro no mahatsara ato izao. Mora ampiasaina n'aiza n'aiza satria mateo ty amin'ny lafiny rehetra ohatrana ihany. Rasoir amin'ny vidiny tena izy satria teny amin'ny faritra rehetra. Rasoir Bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra. Neny mitondra sivolana nampianatra nandeha ianao ny kolokolo ary nanabe etso karakaraka izany eniko izany tiako neny. Izahay ato amin'ny Cosmos ihany koa dia mikarakara anareo. Safidio ny kado mety aminao miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 570 isan-jato. Tsy olana ny tsy fananam-bola eno eo ampifalio neny miaraka amin'ny vente à crédit mirindra. Ny fety reny ato amin'ny Cosmos dia ny 13 Mey hatramin'ny 9 Jona. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tsara be izany café au lait izany tansa. Tsara rô flandy e. Satria ronono mandrimamy top les nouvelles recettes no ampiasaiko. Top les nouvelles recettes, tena top. Manolotra fihenam-bidy anao ny top lait. Arivo sy ray alina ariary ny lehibe ary 4 arivo ariary dia efa mahazo ny kely.
Yama. Yama, il like tout ça. Vous l'ai-je déjà dit? J'aime être avec vous. Dès le réveil, vos petits rituels me séduisent. L'attention que vous portez à vos enfants, aux plus petits comme aux plus grands. J'aime en faire partie. Prendre soin de vous dans vos activités quotidiennes, vous aider, prendre part à vos exploits me fait infiniment plaisir. Chaque moment avec vous m'est précieux. Au vive, à vos côtés depuis 1970. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-ba Vaovao teo ampandoliana no nanaovan'ireo solitena amin'ny mpianatra rakry NFP tao majanga ny fitakina ny amoahana azy ireo amin'ny fomba ofisialy sy ny andraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana. Roa taona taoriany favitany fiofanana tsy ny ao majanga ihany saika amin'ireo feo amin'ny fitakina avokoa ireo mpianatra rakry NFP andiany 2 hatramin'ny 3 Anja Robert Kolomajanga. Roa taona taoriany navitan'ny fiofanana tsy mbola nisy hatramin'izao ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy. Ireo stagiaire eo anivon'ny CRI NFP andiany 1 manerana ny nosy. Isan'izany ireto stagiaire ny CRI NFP eto Mahabiby Mahajanga ireto ka teo ampandohaliana no nanaovan'izy ireo ny talao ho mariky ny fahareseny fa mijaly, tsy manambola, tsy misy asa ka mitalao amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena izy ireo ny amin'ny jerena ny momba azy ireo manokana. Tompoko reto izay promotion solontenany stagiaire CRI NFP 1 eto ampiandohana dia tsara ho marina fa efa nandalo formation roa tany be zao zahay ary tapitra zany formation zany tamin'ny décembre 3 aty aorina nefa rehefa tapitra io formation io tsy nisy ny résultat, tsy nisy ny sortie de promotion andraisana anay ary izarana certificat anay ary tsy misy ny fandraisana anay ho mpiasam-panjakana. Eto zahay dia mitalao aminareo tompona andraikitra ramatoa ministra zay mpiay anay ato anatin'ny fanabeazana. No ajerevinao zahay stagiaire CRI NFP magnerana Madagasikara fa tena mijaly zahay ary tsisy olona mandray anay hiasa amin'ny privé tsony amizao satria zay netreretin'ireo hoe miandry an'izany ho raisina mpiasam-panjakana zany. Tsy manambola zahay, tsy manana asa zahay, mamelona vady aman-janaka zahay, misy zanaka zahay, tsy voavelona anay re zanaka anay reo. Mba raisy re tompoko, mba raisy mpiasam-panjakana zahay fa tena mijaly, tena malahelo. Efa roa tagno aty aoriana mbola tsisy fandraisana anay ho mpiasam-panjakana foana, na sortie mbola tsy misy, tena mangataka zay fa tena mijaly zay. Misaotra tompoko. De araka ny fanampanantenana mo rehefa tapitra ny formation dia avoaka ny fomba ofisialy na atao hoe sortie de promotion. Rehefa tapitra ny sortie de promotion vita dia ho raisina zay ho mpiasam-panjakana raikitra eny amin'ny école primaire, eny amin'ny collège ary eny amin'ny préscolaire ny promotion 1 sy 3 fa amizao dia mbola tsisy zany zavatra zany. Ho an'ny majanga manokana zany dia eo amin'ny 100 eo zany nombre anay jiaby fa ny magnerana Madagasikara manodidina any amin'ny 3 ny isanay stagiaire CRI NFP. Manoloana zay dia ny andrasanay dia mba amoahana anay amin'ny fomba ofisialy mba izarana certificat anay ary izarana ny andraisana anay ho mpiasam-panjakana raikitra eno anivon'izay ekolo-panjakana zay na amin'ny préscolaire
na amin'ny primaire na eny amin'ny collège izany andrasanay zay rehetra zay. Zay amizao tsisy zavatra raisinay tsy mandray vola zay amizao. Hatramin'ny nanaovanay formation mihitsy zany jusqu'à zao tsisy tampi-karama azonay zany. 0 ariary zany zavatra misy ato. De tsisy zay zavatra. Tsisy asa mihitsy. Mirenireny eny tsisy asa mihitsy zay amizao. Satria zay matahotra le privé raha ohatra ka tafiditra amin'ny école privée zay satria iandry an'ity le andraisanay mpiasam-panjakana ty dia matahotra reo mety anakorotana le programme fa misy ao amin'ireo zany zay. Nampanantenana ireto stagiaire ny CRINFP ireto fa ho isany ampianatra eo anivon'ny préscolaire, primaire, collège eny amin'ny sekolim-panjakana manerana ny nosy saingy tsy nisy izany hatramin'izao. Takiny ireto stagiaire ny CRINFP eto Mahajanga ireto araka izany ny ampidirana azy ireo hiasa eny anivon'ny sekolim-panjakana eto Madagasikara. Fitakin'ny mpianatra raha eo anivony CRINFP zay fa mitaka ny fandraisana andraikitra ny fanjakana sy ny fahavononana anotina hoentimanana ho an'ny sosialim-bahoaka ihany koa ny mpahay-toekarena teo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Misy ny tetika saratonainy izay ny banky iraisam-pirenena ny mamatsy vola be ho fanatsarana ny lafiny ara-tsosialy ny malagasy fa ny an'ny fanjakana indray no ambany ka anairana izy ireo mpitondra amin'izao fotoan'izao honina saina. Maivana ambany ny vola tokany fanjakana malagasy ho fanatsarana ny sosialim-bahoaka raha mita amin'ny vola avy amin'ireo mpiara-mombonantoka. Io no antony nanairan'ny mpahay-toekarena eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ity androany ity tiany anosy ny amin'ny ilofosana bebe kokoa amin'izay sosialim-bahoaka izay. Ny banky iraisam-pirenena izay mamatsy ara-bola hatrany amin'ny 5 sy 300 tapitrisa dolary amin'ny tetikasa ara-tonaina ary ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement no manatanteraka ny tetikasa. Nisy ny vokatra fa tokony ho tsaratsara kokoa raha mandray andraikitra ny fanjakana malagasy. Ataoko hoe eny dia tsy. Eny matoa zany tonga aty ny RD Congo, matoa tonga aty ny Comore dia misy zavatra tsara vita eto Madagasikara. Tiana tenena ao anatin'izay dia misy vokatra tokoa zany le programme dia tena mahafapo satria misy évaluation atao le évaluation zany évaluation scientifique précisée tsara zay. Inona nefa ny lafiny mety ataoko hoe tsy mahafapo, ny lafiny mety tsy mahafapo dia be dia be ny filana eto Madagasikara dia hatramin'izao zany dia ny ara-tonaina zany tsy natao hoe ny mpamatsy vola no mamatsy azy fa ny fitondram-panjakana no tokony mamatsy ny ara-tonaina. Hatramin'izao raha ohatra nareo ka nanaraka an'ireny matetika misy fanazavana mikasika ny ara-tonaina dia mbola ataoko hoe 20 isanjato ny tena mahantra zany no misitraka ny ara-tonaina, zany hoe mbola tsy ampy, mbola lavitra dia etanina ny fanjakana, etanina koa zany mpamatsy vola hafa anao ara-tonaina toy izao. Araka izany misy teboka tsy mahafapo ny mpiara-mombonantoka ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana malagasy. Ny mpitondra izay tazana amin'ireny hetsika fizarana fanampiana ho fiahina ara-tsosialy ireny ary toa miezaka miseho ho alohan'ireo mpamatsy vola sy mpanatanteraka ny tetikasa fa androany ny ariary fa kely mba tsy ilazana hoe tsy misy mita amin'ireo avy any ivelany ny vola atokany fanjakana malagasy amin'izay tetikasa ho fiahina ny sosialim-bahoaka izay. Voapirofy ihany koa izany amin'ny teti-bola-panjakana any amin'ny rendrarendram-pitondrana sy asa tsy laharam-pamena no antonana vola be raha tsy hitanisa fa tsy ny autoroute sy ny laky arivo fa ilay fanatsarana ny sosialim-bahoaka sy ny lafiny fanaraka amin'izay ataon'ny mpitondra faralana azy ary anteherana amin'ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Izany hoe raha tsorina ny any ivelany no andrasan'ny fitondrana rajoelina anatsara ny fiahina ara-tsosialy ny vahoaka malagasy isan'ny antony nahatonga izao faneho-kevitra ny banky iraisam-pirenena izao. Ny famatsim-bolan'ny banky iraisam-pirenena izay ankoatry ny lafiny ara-tsosialy io misehatra ihany koa amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Marona betsaka makany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny asa rehetra atao eo ny fanampiana amin'ny fambolena ny hazo, ny fiarovana ny tanety sy ny sisa reny zany dia entina hanampiana ny ady amin'ny fanombana ny tontolo iainana. Ny dingana moa zany amin'ny zao tapany faharoa zao amin'ny hoe filet de sécurité résilience dia ny tanjona dia mba ahafahan'le tokantrano tsirairay mihitsy mba ho tafavoaka somatsara ao anatin'le fiainany. Zany hoe amafisina be foana zany ny mesure d'accompagnement na ny tosika ahafahana manampy an'ireo tokantrano marefo ireo mba ahafahany miverina ohatra miaina ohatra ny tokantrano rehetrarehetra zany. Hatramin'ny taona 724 hatreto ny famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'izay fiahina ara-tsosialy izay.
andrasana ny hoe iova hevitra ve ny fanjakana malagasy ka anitsy ny tetibolam-panjakana iompana misimisy kokoa amin'izay fihina ara-tsosialy ny vahoaka malagasy izay eo anatrehany izao endrika tefa-tsofina atao ny mpiara-mombonantoka izao sa iziriziry amin'ny fanapa-keviny na eo aza ny fahasahiranam-bahoaka amin'ny andavanandrony efa hiantsony ireo parlementera anairan'ny mpanao politika sy ny firaisamon'ny pirenena ary izao amafisy ny banky iraisan'ny pirenena izao. Tontolon'ny fambolena indrindra ny fambolem-bary eto Madagasikara olana goavana ho an'ny tantsany fiovan'ny toetrandro ka mampena ny vokatra sy mampempotra amin'ny fotoam-pamokarana amin'izao fotoana izao. Nikaroka karazam-bary maro mahazaka haitany orana vandra. Arak'izany ny teknisianina teo anivon'ny FOFIFA sy ny Africa West fikarohany izay tafiditra anatin'ny programa FSRP izay vatsiny banky iraisa pirenena vola ka eto Andriatsilavo. Mirosatra ny fikatsaham-baolana nataon'ny mpikaroka eo anivon'ny FOFIFA sy ny Africa Rice amokarana vary mahazaka amin'ny fiovan'ny toetrandro. Nisy araka izany ny fidinana ifotony, nijery ny asany fitoeram-pikarohana FOFIFA teny ny Andranovaky mahitsy, niaraka tamin'ireo rehetra voakasika toy ny teknisianina, ny FSRP eo ambany fehiny ministera tompon'andraikitra, ireo mpietsehatra rehetra amin'ny tontolo ambanivohitra, indrindra ny tanja, nitsidika toerana roa samihafa, ahitana vary an-drano sy vary an-tanety, izay nahitana karazam-bary 830 sy 300. Hitantsika le karazam-bary 830 sy 300 tary araka ny nazavaina tany dia OIT izy ireny, izany hoe observation nil trial, fijerena ny performance le vary, izany hoe manahoana ny rendement. Iny zany mbola andraikitry ny mpikaroka manao sélection avy amin'ireo 338 ligne ireo dia avy amin'ireo anakana ligne vaovao hatramin'ny 50 dia amin'iny no amoronana le MET multi environmental trial dia ao amin'ireo amin'izay tratsehatra ny tatsaha amin'ny fisafidianana karazam-bary izay teny satria zava-poana ny fikarohana raha ohatra hoe mikaroka dia to dia noentina any amin'ny tatsaha fa omena sehatra mihitsy le tatsaha hijery sy karazam-bary teny. Ho an'ny ramanantena soa oly tantsapa mokatra masomboly ao mahitsy ny vary FOFIFA 196 na vaniala no ny safidiny no ny antony mazava. Vary FOFIFA 196 vary mena izy io dia tena mamokatra tokoa ary vary malady efa bolana eo dia ny rendement izy sady azo atao anaty rano na azo atao an-tanety dikan'izany na olona tsy manana tambary zany fa manana tanety dia tonga dia mety. Ho amin'ny ety ambanivohitra moa vary mena hono mateza kibo dia tiany be rehefa mpanao raha dia faly be ny olona. Tanety 2 hektara no volen'ny madamo Oly amin'ny ity taona 524 ity. Manantena azo 7 taona isaky ny hektara ny tenany. No io karazam-bary vaniala na FOFIFA 196 io mora volena, fohy tsingerim-paniry ary mazaka haitany. Ao anatin'ireo hetsika samihafa mifandraika amin'ny fanamariana ny fetin'ireny ny alahady ho avy izao. Ankalaza ny fetin'ireny sy hanomezana fahafampony ireny rehetra isan'ny grand pique-nique des mamans izay iarahana mitarika anjakatiana au grand complet ny alahady ho avy izao eny amin'ny Natura Palma ny Tanambao. Fitsangatsanganana karakarainy Louvto compagnie izy io anasana an'ireny rehetra indrindra ireo manodidina ny lalam-pirenena fahatelo. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana makasika izay. Ny folora maraina dia efa mivony vavahady dia misy activité BDP ho an'ny fitsangatsanganana. Dia misy koa moa ny DJ tsika mahafatrapo Sintsanina izay ampifalifaly atsika amin'ny fotoana rehetra izay tsy hanaovan'ny tarika anjakatiana. Fa ny tarika anjakatiana moa zany au grand complet dia anao fampisehoana ranoray zany hoe ny faharetana zany dia ohatra ny fampisehoana ray ohatra ny fampisehoana goavana rehetrarehetra reny zany ka zany rehetra zany dia everinay fa mahafeno be ny fiarahana zany amin'io alahady io ka zay no anamafisana ny fanasana atsika rehetra. Ny mpianakavy moa zany mitondra ny reny makany zay dia efa nisy any cadeau ny fête de mère dia ny rehetrarehetra ihany koa nefa ny asaina fa tsy hoe izay loha hevitra ho an'iny zay ihany le izy.
Ny amaro ny lozam-pifamivozana nitranga teto Antananarivo sy ny renivohitra tatoato omaly rangana dia tongotra no voadonany fiara teny Ambotrimanjaka ka nizarazara ny vatany ampitika ny lohany sy ny tongony ary ny varina tany anaty rano ny fiara nandona azy. Teo koa ny fifandonana fiara roa teny amin'ny lalam-Vaovao iazo ny Akordigo omaly hatrany saingy tsy nisy ny ainana fohy. Miantso ny fitandremany rehetra hatrany ny tompona ndraikitra eo anatrian'izay fa iverenantsika vetivety ny hetsika samihafa entina namariana ny fetiny reny ny alahady ho avy zao. Atao hoe tsy antsahamanitra ny alahady fa 5 amby 20 ny volana May ihany koa ny fetiny mamanty andiany fa 5. Tazana mandritra zany avokoa ireo mpanao atsika na fatadaza anatin'izay sihatra izay. Ankoatra ny atsika na hira sy maro hafa ireo mpandray anjara ka ny tanana ny fianakaviana rehetra efa azo jifaina eny amin'ny super musique na lakely ny tapakila ary mbola isy ihany koa mandritra ny andro ny fampisehoana andao arahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Dia tsy ohatry ny Madagosta fomba tena mbola misy. Mahitsy toraka farany zany ty zao anomezana fotoananareo any Antsahamanitra amin'ny fetiny mamanty amin'ny alahady ho avy zao fa 20 volana May izy io manomboka amin'ny 2 ora sy sasany fa amin'ny 2 le izy defa manomboka efa misy ana zao ny karatra dia mbola misy ao amin'ny super musique analakely eny atoerana ihany koa mbola misy tongava aloha mba ho tafaraka ny fianakaviany fa raha vao mandeha tsirairay sasany harizy sasany ty tsy milay le me ko dia tongava nareo izareo andray anjara zany indrindra izy manokana fampisehoanao na de maverina kosa io rairaitra zokizoko kely de retony etsetra ity Francis Turbo ny lometany de manao raha reto mitetinay José de mbola eo koa Gottlieb sy Baron ary Baron zatra indrindra araka lavana mbola fonyo lakoa hoe daholo fianakaviana rehetrarehetra fa tsy natokana ho an'ireny ihany io marina hoe anatin'ny fetin'ireny fa mahazo ny anjarany daholo anao tsy mitety telefona ao telefona ka lama tsara amarana ko azy za koa tsy mitety telefona amarana ko azy ara de ty amroa de fa manomboka ny fety saleg mihiry zay manao atsika zay mandia izay mihinana izay ny sotro izahay fa tsy hitanareo sady hoaniny izay misotroy ko dia tongava daholo fa fety ny fianakaviany fety ny mamanty andiany faha dimy farany fety mamanty mbola tsy farany zay zany fety mamanty teto zay ary dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Mpiasa mazo voa israeliana miisa 2 any Washington izay nikasa iroso amin'ny fifamofona amin'ny herinandro avy izao no maty voatifitra raha nivoaka ny tranombarotra jios somalialina efa voasambotra ny manam-pahefana amerikanina raha ny fanambarana nataon'izy ireo ny olona voaroroy ho tomponantoka tamin'izany ity faran'izay voalaza nandritra ny fisamborana azy fa nanao antsomafy ny amin'ny tokony amotsorana amin'ny Palestina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany manapitafa ho amin'ny raha mpitsondray ary tombo kilasy tombo vavelo matoboka. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola.
vous a présenté Vaovao. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.